Andro sisa ny saina dia ho avy ny fetin'ny Jona Hanamafy ny fitandroana ny fandriam-pahalemana ny prefecture ny polisy eto Antananarivo renivohitra mandritra izay fankalazana ny fetin'ny Jona izay tahaka ny mazatra misy hatrany ny matso lehibe eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina amin'io andro io ary isy ny fisavana ho an'ireo rehetra maniry ny anatrika izany matso lehibe izany mba hisorohana ny tranga ataona vitsivitsy lasa. Entitra ny fepetra raisan'ny prefecture de police eto Antananarivo mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena Jona mba tsy hiverenana ny tranga toy ny tamin'ny taon-dasa izay nisiny ny fipoahana bomba teny Mahamasina misy ny fiarovana manokana no raisiny. Dia tsy maintsy atao moa zany amin'ity fankalazana fa 7 taona ity dia hoe mba hanao fety sambatra ny malagasy indrindra eto Antananarivo. Misy fepetra tsy maintsy niraisina zany mba hitandrovana ny filaminanana voalohany amin'izany moa zany efa namoaka arrêté préfectoral zany eto Analamanga mihitsy zany no niraisinay ny amin'ny tsy fahazona mivarotra sy manapoaka nireny tsy poapoaka reny iny zany aloha efa niraisiny mazava ho azy fa noho ny festivité koa zany dia somary voakorotana kely zany ny fivezivezen'ny olona zany eto Antananarivo indrindra manodidina Mahamasina Analakely manodidina rehetrarehetra zany amin'izay anaovana ny fankalazana rehetrarehetra zany dia efa misy fepetra niraisina. Ny andron'ny Jona dia atevina ny fisavana eo ampidirana ny ambavahadin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Araka ny efa fepetra niraisina nandritra ny filakevitry ny minisitra Manamafy ny prefecture de police fa tsy azo anaovana fihetsiketsehana mety anoitohina ny filaminam-bahoaka na hetsika politika mandritra ny fankalazana ny fetin'ny Jona.